Fa miarabantsika tsirairay indraitra tsy tia alatsinainy fa 12 volana aogositra ity misaotra an'Andriamanitra isika mbola meny an'izao fotoana izao indray ahafahana mandray ny teniny ary ihany koa misaotra azy indrindra ny amin'ny fofinaina mahavela izay omeny antsika. Alohan'ny hidirantsika ny mofinaina io dia hivavaka isika. Iranay tsara indrindra-danitro atolotra ianao ny dera ny lasa ny atsa sy ny voninahitra. Misaotra anao izay iray fa mbola nomenao an'izao tombonandro izao indray ahafahanay mandray ny fahasoavanao ary amboary izay tompo ho araka ny ankasitrahanao izay rehetra ataonay ary aokany izahay tsirairay avy izao dia tsy ho diso anjara ny fahasoavanao. Ho mitenena tompo fa vonin-kainanao izahay aminaran'i Jesosy. Amen. Lohatenin'ny mofinainantsika androany dia manao hoe faneken'Andriamanitra mandrakizay. Alaina amin'ny Salamo 5:1-5 manao hoe mahatsiaro ny faneken'ny mandrakizay izy dia ilay teny izay voadidina ao amin'ny taranaka arivo mandimby. Amen. Mitana teny fikasan'ny rehetra efa nomena Andriamanitra. Ataovy an-tanana ny baibolinao dia lazao fa efa nanao araka ny teninao aho. Ity teny fikasanao ilay manao hoe mangatà dia omena ianareo, mitadiava dia hita ianareo, dondony dia voany ianareo. Ny havana manodidina ny seza fiandrianana dia toky fa marina tokoa Andriamanitra fa tsy misy eo aminy fiovaovana na aloka ny fiodinana. Nanota taminy isika ka tsy mendrika ny fankasitrahany nefa izy mihitsy no nametraka teo molontsika nyity fangatahana. Mampihetsi-po indrindra ity manao hoe noho ny amin'ny anaranao dia aza renao izahay, aza atao tsinontsina ny seza fiandrianana voninahitra ao, tsarovy ka aza tsoahana ny fanekenao taminay. Rehefa manantona azy isika miaiky ny tsy fahamendrehantsika sy ny fahotantsika dia miainy ny fitarainantsika izy. Nanao antoka ny voninahitra ny seza fiandrianany ho fanatanterahana ny teniny amintsika izy. Izay rehetra manolo tena ho amin'ny fanompoana ny tompo ka mafy ny zavatra rehetra dia omena hery ahazoany vokatra tsy hahitombanana. Efa nanao fanekena mandrakizay ny Tompo Andriamanitra fa hanampy ny hery sy ny fahasoavana ho an'izay rehetra no hamasin'ny fankatoavana ny fahamarinana. Tombotsoan'ny kristianina rehetra ny mivavaka toy nataon'i Néhémie amin'ny fotoana ilana an'izany ka toa tsy misy fomba hafa azo atao. Afaka manandratra vavaka ho fangatahana ny fitahirizan'Andriamanitra ny mpiasa maro herehana ao anatin'ny rotoroton'ny fiainana. Raha izay voadidin'ny olana sy mila ho safitra ny fahaverezan-kevitra. Amin'ny fotoana isehon'ny loza tampoka ny fo dia afaka miantso vonjy amin'ny ilay efa nanome toky fa ho avy hanampin'ny olona mahatoky sy mino. Na oviana no antsoin'izy ireo azy ary na aiza no misy azy na amin'ny endrin-javatra manao ahoana na manao ahoana na torovana alahelo na ketraka noho ny ahiah na tafihin'ny fakapanahy azy dia ahita antoka sy fiarovana ary ny fampiherezana izy ireo amin'ilay fitiavana tsy mety levina sy ny herin'Andriamanitra izay tsy mivadika amin'ny teniny omeny. Ny any angatahany tompo antsika dia ny tokitsika azy mandrakariva ka tsy salasalantsika fa izy tokoa dia mpamonjy azo amin'ny fotoan-tsarotra rehetra. Amen. Ry tompo tianay io mbola misaotra anao izahay ny amin'izany teninao izany. Misaotra ny amin'ny fanekenao mandrakizay izay ataonao aminay. Misaotra ihany koa ny amin'ny teny fikasanao maro izay manome fanantenana tokoa. Aokany ny fanahinao masina hiasa ao aminay ka tsy hanan-java-mahory tokoa ny izahay, tsy hanana hiasa satria endaonao efa mpiandry tsara ao anay. Aminaran'i Jesosy. Amen.